Fa ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika hatrany moa sy ny tontolon'ny fifidianana kosa dia nitombo iray indray ny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena nanatitra ny antota taratasy firotsahan-kofidiana tamin'ity androany ity tetsy amin'ny CES Ambohidahy Ramatoa Sarah Georges Rabearso filoha nasionaly ny antoko maitso mitatitra ny vaovao moa Ravakarandriamanalina eo amin'ny sariny mamy Rasamoely. Nanamafy ny firotsahan-kofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany Repoblika Fahefatra i Ramatoa Sarah Georges Rabearso filoha nasionaly ny antoko maitso tamin'ny alalan'ny fanaterany antota taratasy firotsahan-kofidiana androany teto amin'ny CES Ambohidahy. Izy araka izany no kandida fahafito nametraka ny antota taratasy firotsahan-kofidiana. Mitsipaka amin'izay mety anemorana ny fifidianana ny antoko maitso araka ny fanamariany ary tsy tokony afangaro izy ny raharaham-pivavahana sy ny raharaha-politika ka tokony ahay-andanjalanja ny FFKM mba tsy hatongavana amin'ny fikitiana indray ny datim-pifidianana. Tsara ngamba ny lanjalanjain'ny FFKM tsara fa ny zavatra miseho amin'ny taona 2014 dia tsy ny zavatra niainana tamin'ny 2014 na ny talohan'ny 2014 dikan'izay ny vahaolana mety tamin'ny fotoana sasany mety tsy hety amin'izao fotoana izao. Izay dia mbola manao antsoavo fa ny fifidianana amin'io daty io ny fifidianana filoham-pirenena dia antoka voalohany andehanantsika amin'ilay dingana makany amin'ny hoe fiverenana amin'ny tany tandanana ialana amin'ny mety isorohana amin'ny siny ady isorohana koa amin'ny hoe fijanonantsika ao anaty krizy izay tena efa manimba mamono ny malagasy. Azo ifampidinian'ny ankolafikerim-pifanandrina ny afahan-Ramatoa Laura Ravalomanana mirotsaka ho kandida na tsy nafeny ny fepetra azy izy. Io kosa ny faneho-kevitra nentin'ny filoha nasionaly ny antoko maitso manoloana ny fanolorany ankolafy Ravalomanana ny Ramatoa Laura Ravalomanana irotsaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy tanay izay satria raha hoe izay zany hoe vahaolana ahafahan'ilay satria misy be da be zany ny antony mahatonga ny Ravalomanana tsy tafaverina. Izay dia mametraka foana ilay fanontaniana tokony hazavaina tsara amin'ny malagasy satria malagasy dia mitady an'izay marina izay ary mahazaka ny marina hoe ahoana marina amin'ny pasipaoriny. Fa tsy lalovina ohatran'io zany ilay resaka ankehitriny fantatra fa tsy afaka mihitsy izy hiverina ary raha misy zany hoe solon-tenany avy amin'ny vadiny dia any angamba no mila fandinihana ferahana fa izay tsy heverina fa raha anisany mamavaolana izany zavatra izany dia zavatra azo ekena ary tsy lavina maitso mihitsy. Mahakasika ireo kandida maro maniry ny rotsaka ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nambarany fa ho mafy ny fifaninanana saingy tsara hoy izy ny famaroan'izy ireo izay vonona hijoro anarana tokoa ny firenena taoriana izay krizy lavareny ny lalovan'ny firenena tao anatin'ny 4 taona izay. Everina hoy izy fa afaka ny safidy sy amatapatatra tsara izay kandida mety amin'ny vahoaka tao anatin'izay 4 taona izay ka halala izay olona hiverina ho mahavita azy eo amin'ity firenena ity.